amin'izao fidiran'ny mpianatra zao dia mihetsiketsika ho an'ny sosialy ny solombavam-bahoaka Mapara. Androany dia nidina teny amin'ny EPP atetezana avoana izy ireo. Fanatetiny W10 isany no natolotry ny solombavam-bahoaka Mapara ho an'ny sekoly EPP atetezana avoana. Izany natao ny mpanome fanomezana dia entina malina amin'ny fangatahan'ny sekoly ary hanatsarana ny tontolo iainaran'ny mpianatra. Folo isaky ny klasy aloha dia raha ohatra ka hoe hita eo indray zany raha ohatra ka misy tokony hoe sorana afindra ao amin'ny klasy arakaraka ny isan'ny ankizy tena manampy be ilay izy ary sorana betsaka andro zareo na voy sy nalala-tanany manome an'ilay izy fa manampy betsaka. Ankoatra ny fanomezana W dia anisan'ny efa nahazo fitaovam-pianarana avy amin'ny Mapara ihany koa ny mpianatra ary nahazo fanohanana ihany koa ny mpampianatra. Isaky ny arrondissement zany dia naka EPP anankiray izay tiany EPP ny premier arrondissement zay vidina satria manitra tontolo iray aman-dreny ity ka tsy manana an'ilay vola aloha ampidirana an'ilay mpianatra. Raha tsy misy ny voliny dia tsy afaka mianatra ilay mpianatra ary amin'ity école ity dia 6 no ray aman-dreny no mpampianatra FRAM ary anankiroa monja no fonctionnaire. Ireo ray aman-dreny ireo mpampianatra FRAM ireo 60 000 ariary ny karaman'ireo. Ka izay 60 000 ariary izay dia tsisy mihitsy budget de fonctionnement hoe misy manampy izy fa ny ray aman-dreny zany mandoa 14 000 ariary isaky ny ankizy dia nangataka izay miaraka tamin'ny directrice nyity fianarana ity andao hanokatra compte amin'ny banque dia apetraka ao satria indray mandeha isan-taona ny ray aman-dreny ny mpianatra no mandoa an'izay vola izay. 300 amin'ity taom-pianarana ity ny mpianatra voasoratra anarana eto amin'ny EPP atetezana avoana.